La 4G Patelma vous présente Ni Vavao. La vache qui rit. Manoatra ho anao ny vaovao. La vache qui rit. Au final, tu as tout loin du nao. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manolotra ho anao ny vaovao. Tsy mitoetra intsony ho an'ny mpitantana ny tanàna Antananarivo ny filamatra hoe ny arabe ho an'ny fiarakodia, ny sisin-dalana natokana ho an'ny mpandeha tongotra ary ny tsena ny toeram-pivarotana fa dia omena fahazahoan-dalana hanao ny gaboraraka hanoka etam-barotra eny amoron-dalana ny mpivarotra. Fahazaran-dratsy mankany amin'ny fanakorontanana izay tsy azo ekena intsony na inona fanamarina tena ataon'ny mpitantana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Anomboka tsy ela ny fanamboaran-dalana mampifandray Anarivonimamy sy Malalalondo ho ny ministry ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy omaly nandritra ny fandalovana tao amin'ny commune Alakamisikely district Anarivonimamy. Lano filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra Irabekoto Raolina ary Zaka nandritra ny fifidianana izay ho filohan'ny federasiona androany tany Ifaty Toliara. Izy arak'izany no hitantana ity federasiona ity atao anatin'ny efa-taona manaraka. Eo amin'ny miresaka iraisampirenena dia nandefa andia tafika ho famonoana ny afo sy fiarovana ny fahamaizan'ny ala Amazoni ny filoha breziliana omaly. Tsy tokony azahoana sazy eo amin'ny sehatra iraisampirenena izao zava-misy izao raha ny faneo-kevitra ity filoha ity. Ny andindinindreo arahinao afaka fotoana fohy. Sabotsy faefatra amby roapolo ny volana aogositra taona 2024 manolotra ny araba tonga sondray tao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'ity alina ity manasanao mpanajana araka izany hatramin'ny farany. Ny anomboantsika izany matoa andahatsoratry Andry Rarson tsy mitoetra intsony ho an'ny mpitantana ny tanàna Antananarivo ny teny filamatra hoe ny arabe ho an'ny fiarakodia ny sisin-dalana natokana ho an'ny mpandeha tongotra ary ny tsena ho an'ny toeram-pivarotana. Tsy misy dikany ary modin'ny mpitantana ny tanàna Antananarivo renivohitra tsy asiana lanja ny ezaka ataon'ny fanjakana foibe ankehitriny manarina ireo fotodrafitrasa simba, indrindra ny lalana ho fanatsarana ity renivohitra gasikara ity amin'ny alalan'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy fa ny famporisihana ireo mpivarotra hanao gaboraraka no ataon'ny mpitantana ny tanàna Antananarivo. Iaraha mahita fa tsy omena alalana aza ireo mpivarotra amoron-dalana manao ny ataony hatr'izay vao maika fa omena alalana. Azagaga isika raha ho fanaripako sy fanariana ranondolana ny arabe afaka fotoana fohy ary ho fandrahoana sakafo sy fisakafona ny sisin-dalana. Tsy efizay ve no zava-misy dia tsy misy enatra akory manamary tena fa vahaolana vonjomaika hono izao. Tsy efa izay ve no natao hatr'izay nambara ho vahaolana vonjomaika no nametrana ny fiantsonan'ny taxi brosy teny amin'ny fasankarana nefa hatramin'izao firy tomaty izay tsy mbola miantsona eny ireo taxi brosy. Mampalahelo fa ny hafa miezaka manarina. Ny sasany tompona ndraikitra mampianadratsy ny vahoaka amin'ny tsy fanaran-dalàna sy ny tsy fahaiza-miaina. Sasana tri ny vavaladian'ny lela mikatsaka ny ampiady ny vahoaka ikatsahana tombotsoa politika manokana. Aoka kosa lahy tsy aleo ve tapahana dia ny tsy hanimba ny tany. Mba noeritreretina ve ny vokadratsy ny tianambara ho vahaolana vonjomaka ity. Natao hitsinjo mialoha izay hitranga no atao hoe mpitondra. Mbola mendrika antsoina hoe mpitondra ve amin'ity ataon'ireo mpitantana ny tanàna Antananarivo ireo. Sofa isika vahoaka ny tompony teny farany sy Andriamanjaka amin'ny alalan'ny fifidianana izay ho tanterahana tsy ho ela. Koa mahaiza misafidy tsy hitohizana izao gaboraraka sy fanimbana ny asiny arivo izao. Lafim-baovao politika indray kosa dingana maro no vita teny anivo ny anteny miram-pirenena tao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany iny. Dingana izay antoka ny famarinan-toera ny fampandehanan-drara goavana eto amin'ny firenena. Fanadihadiana. Mizara telo mazava tsara ny asa mivaingana natao teny anivo ny anteny miram-pirenena nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany izay nataon'ireo solombavam-bahoaka. Isan'izany ny fandaniana ny fitsipika anatiny mifehy ity androm-panjakana ity. Teo ihany koa ny famoahana ny PGE ary ny tenina nisongadina ary mitana ny sainy mpanara-baovao, ny fandaniana ny lalàna hifehy ny mpanohitra izay efa lany teo anivo ny anteny miram-pirenena ary andrasana ny fankatoavany avy eny anivo ny anteny miran-dolona izany. Raha izay eto amin'ny anteny miram-pirenena dia niezaka
nitondra ny hevitray ametrahana tokoa io sata amin'ny mpanohitra io satria ilaina amin'ny demokrasia, ilaina satria ny mpanohitra no afaka hitondra fijery hafa ka anery ny mpitondra anao ataoko hoe fitsirihana ny asa tanterahiny. Mino aho fa ho tanteraka izany raha tsy androany dia amin'ny fotoana mahamety azy ary amin'izay fotoana izay dia tena anao ny andraikiny tokoa ny mpanohitra eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izay ataoko hoe fitondrana sy ny fanitokitiana ny mpitondra ankehitriny na izany na tsy izany nefany ny zavatra tena napetraka ihany koa dia hoe mila fenitra araky ny lalàna io fanehoan-kevitry ny mpanohitra io fa izay no zavatra atao hoe mitondra ny fahamatorana ara-politika. Ny farana omaly ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany izay natrehany solombavambahoaka. Nanambara ny filohany antenimieram-pirenena nandritra ny famaranana ny fotoam-pivoriana fa dingana lehibe eto amin'ny firenena ny fahavitana ireny lahadinika ireny ary tao anaty ny fanajana ny demokrasia tanteraka sy ny fitsonjovana ny tombotsoa ambony ny firenena no nanatanterahana izany. Fa nomboka tsy ho ela indray kosa ny fanamboarana ny lalana mampifandray any Arivony Mamy sy Manalalondo iny ministry ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy omaly nandritra ny fandalovany tao amin'ny commune Alakamisikely distrikany Arivony Mamy. Isan'ny commune mamokatra vary ary mamantsy Antananarivo renivohitra i Manalalondo. Ankoatra ny vary, ahitana velaran'ny tany amina hektara ihany koa ny volomangahazo sy ny ovy. Ireo vokatra ireo izay ambany no ividianan'ny mpanangom-bokatra azy noho ny asarotan'ny lalana. Midangana ihany koa ny sarandalana amin'ireo taxi brosy sy ny karandalina. Maharary anay io satria ny frais makaty fotsiny zao raha hatrany Manalalondo roa alina dia 5,000 sy roa alina kanefa raha mba vita io lalana io 5,000 ny tokony frais eo raha fijeriko any alavitra io lalana io fa tsy maro izany raha izay tokoa mantsy mitateraka efa mba manana tahiry kely roa alina izahay fa mety mavita sakafo vady aman-janakay eo amin'ny 2 andro na 3 andro eo ka dia mangataka izay mba hafanganina amin'ny fanaovana lalana io. Manoloana izay nanambara ny ministry ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy fa ho amboarina tsy ho ela ity lalana ity izay avokavoka ny fampandrosoana. Fa tsy maintsy ezaka amin'ny ministera, ezaka ny fitondrana amboatra ny lalana ary faran'izay tratrany za tsy tiako ny mamitaka na miteniteny fona fa na izana andeha teo arany dia efa mampatsiahy na hoe tsy maintsy jerena manokana ny lalana makaty Manalalondo tompoklasy tsy tiako no famitaka hoe vita amin'izao io atombontsika io fa tsy maintsy ataontsika io rehefa verina dia tsy ho ela zay mbalay 12 minitra na le 20 minitra dia tonga ty Alakamisikely efa tsy le adon'olo teo. Atomboka ihany koa ny fanapariana isam-paritra ireo fitaovana fanamboaran-dalana ho tantaniny eny fotony. Tsy ho araky ministra sy mpiara-miasa amin'ny dôle misy tetezana tapaka hony any amin'ny Boanana any na misy tetezana tapaka ny Alakamisikely na hoe ny Anjera ny sisina arabe any Manalalondo any fa ny ezaka ataon'ny fanjakana manomboka izao dia asitsika fitaovana isaky ny faritra rehetrarehetra eto Madagasikara ianareo ety fotony ny hitantana azy ary minisy mananteny zay fa hitantana azy atsakasy andavana fanjakana ny lalana izay amoatsika ny vokatra mamonjy an'ireo lalam-pirenen'ireo. Araka izany tsy mitaza-potsiny ny marary ny vahoaka ny fitondram-panjakana fa mandray ny andraikiny. Andrasana amin'ny tsirairay kosa ny fiara-mientana sy ny fanajana ny fananana iombonana isiny ny fampandrosoana lovainjafy. Eo amin'ny tontolon'ny fandraharahana kosa indray tombony lehibe ho an'i Madagasikara indrindra fa ho an'ireo tanora mpandraharaha ary ireo sehatra tsy miankina ny fandraisan'i Madagasikara ny andiany faraka amin'ny 10 amin'ny fiaonam-be ho an'ireo sehatra tsy miankina aty Afrika izay ho tanterahana ny faefatra hatramin'ny 9 volana Novambra ho avy izao. Mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena iray ny sehatra tsy miankina. Ankoatra izay manana anjara asa ihany koa ny sehatra tsy miankina amin'ny fanavaozana ny toe-karena sy ny fampiarana ny politika mpampandrosoana amin'ny fandraisana andraikitra, amin'ny fampienana ny fahantrana, amin'ny alalan'ny famatsim-bola sy famoronana asa. Mikarakara fiaonam-be eo anivon'ny kontinanta nivorirana Afrikana ho fampivondronana ny sehatra tsy miankina, ao ihany koa ny fifanankalozan-kevitra ahafana mampandroso sy mizara traikefa. Mpampiasa vola avy any Chine, Turquie, États-Unis d'Amérique no tonga eto amintsika. Tombony lehibe amin'ny Madagasikara araka izany ny fandraisana ity fiaonam-be ity. C'est un honneur pour Madagascar de recevoir ce forum. Voninahitra lehibe ho an'i Madagasikara ny fandraisana ny andiany 12 amin'ny fiaonam-be any sehatra tsy miankina aty Afrika
tsy nisalasala ny fitondram-panjakana malagasy niandra ity fionambe ity fotoana iray lehibe manandanja ho an'ny firenena sy tombony lehibe ho an'ny sehatra tsy miankina eto amintsika tombony ihany koa eo amin'ny lafiny arabarotra eo amin'ny kontinanta afrikanina miandry zavatra maro samihafa ny sehatra tsy miankina ao anatin'ity fionambe ity izay nahatonga ny governemanta hiara-nomana ny amin'izany en collaboration étroite avec le secteur privé malgache. Ho tanterana eto Antananarivo ny efatra hatramin'ny fahavalo ny volana novambra izao araka izany ity andian'ny faha 1.10 ny fionambe ho an'ireo sehatra tsy miankina aty Afrika ity. Mpandray anjara manodidina ny 700 no andrasana ho tonga ao anatin'ity hetsika ity raha toa ka 70% ny avy any ivelany Madagasikara no andray anjara amin'izany. Eo amin'ny tontolo ny fampianarana indray kosa mifarana ny tao mpampianarana 20 raha ny tety andro mpampianarana napetraky ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Saika nanaraka izany ireo sekolim-panjakana na tsy miankina ho an'ireo tsikilasy-mpanadinana. Niatra kosa izany ho an'ireo kilasy-mpanadinana. Fanadinana hoentiny Albertin Ramialarivo. Afaka 3 andro no anatanterana ny fanadinam-panjakana voalohany CEPE ho an'ity taom-pianarana ity. Eo amin'ny iray volana kosa ho an'ireo anatanteraka ny fanadinam-panjakana BEPC sy baccalauréat. Ny alarobia 20 aogositra lasa teo no namarana ny sekoly CDA ny taom-pianarana 2010 sy 2012 araka ny tetiandro mpampianarana napetraky ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ho an'ny sekoly nitsatra ny taom-pianarana ho an'ireo tsikilasy-mpanadinana. Fizarana kit scolaire ho an'ireo mpianatra nahazo 5 voalohany isaky ny kilasy no natao sy fanaovana seho maro samihafa nataon'ireo mpianatra. Ny anamarianay an'izay famaranana ny tao fibiazana izay zany dia izy fety ataon'ireo ankizy ireo izay mahazaza azy. Fety fifaliana fanavitany taom-pianarana dia izy seho koa ataon'ny mpampianatra sy ny mpanabe eto amin'ny sekoly. Dia izy fizarana loka ho an'ireo ankizy 5 voalohany isaky ny kilasy. Fitaovam-pianarana le izy satria ny antony nanaovana azy fitaovam-pianarana dia satria ny ankizy akamaroany ato amin'ny sekolinay dia ankizy zanaky ny sahirana. Misy tsy amahefa ny vidin'ilay fitaovam-pianarana dia mba ho fanomezana maro-pahatsiarovana sy maro-pakasitrahana an'ireo ankizy niezaka nandritry ny taona dia izay no hanomezana azy ireo fitaovam-pianarana. Amin'ny ankapobeny mbola mianoka tanteraka amin'ny fanomanana ny fanadinam-panjakana ny ankamaroan'ny sekoly atreto. Tsy mbola nivoaka kosa ny tetiandro mpampianarana na ny calendrier scolaire amin'ny taom-pianarana sy 2010 sy 2020. Arahantsika anatin'ity fampahafantarana manaraka ity indray kosa fa manome tolotra ho an'ny mpanjifany ny domaine manerinerina Karibo Hotel Ambohibao. Toerana fanamanatanteraka vodiondry ny soratra ary fanamasinana mariazy. Fanadidina hoentiny Albertin Ramialarivatrany. Domaine manerinerina Karibo Hotel Ambohibao, toerana fikarakarana lanonana. Isan'ny mampiavaka ity toerana ity ny ahafahana manatanteraka eny an-toerana ny mariazy, miantomboka amin'ny vodiondry, ny soratra ary ny fanamasinana izay efa misy toerana voatokana amin'izany. Izay eto amin'ny Karibo Hotel dia faly mampafantatra anareo ny domaine manerinerina Ambohibao, Ambohijanahary. Izay toerana iray ahafahana mandray lanonana maro samihafa. Nandritra izay taona 20 taona nisiny izay dia tsy nitsahatra nanome ny tsara indrindra ho anareo mpanjifa izahay. Araka ny volazana namana teo moa zany dia ato amin'ity trano ity ny fanaovanay ny vodiondry izay mazaka olona hatrany amin'ny 570. Ao ambony misy rihana anankiray voatokana ho an'ny mpanambady anaovana ny nuit de noces. Eto indray zany ny toerana antsoina hoe ambalakevitra izay azo andraisana lalona fivoriana maro samihafa toy ny séminaire sy colloque. Ity no anaovanay ny fisoratana ara-panjakana na hoe mariage civil hoy izy fransika mazaka eo amin'ny olona 50% eo izy io. Tonga eto amin'ity toerana malalaka ity indray tsika izay alokalofan'ny alamanga misy verdure tsara. Eto indray ny fanaovana champetre hoy izy ny vazaha, izany hoe sakafo akalamanjana na lanonana hafa samihafa. Eto koa ny fanaovanay ny fanamasinana ny mariazy ny mpivady vao anatin'ny iray andro izay. Eto indray dia mazaka sany amin'ny 500 olona farafahakeliny. Efa misy ihany koa ny fitaovana matianina toy ny animation, tête de cortège sy ny maro hafa. Kofa
fanomezana fahafapoanareo mpanjifa dia omena safidy malalaka nareo na anofa ny toerana na izay no manao sakafo. Koa manentana nareo ary izahay eto amin'ny Carré Botel isafidy ny domaine manerinerina Ambobao fa vony izahay ame fahafapoanareo. Koa raha mila fanazavana fanampiny dia atsony laharana 22 629 31 na ny 033 51 629 42 na ny page Facebook Carré Botel Madagascar na ny trankala carrébotel.com na koa afaka to dia manantona mivantana any amin'ny birao Analakely hôpital Lampatanana. Misokatra ho an'ny rehetra araka izany domaine manerinerina Carré Botel etsy Ambohibao. Eo amin'ny vaovao trangam-piarahamonina kosa indray ny trangana fanafindalo mitam-piadiana alina tao amin'ny commune ambanivohitry Vilihazo distriktin'ny Avaradrano vokany trano efatra ary vola manetsiny maro no lasan'ireo jiolahy. Mandeha ny fanadihadiana ataony mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Onona saina. Ny aliny 23 io zany dia nisy fanafiana dalo tapedina mahery vaika miaraka amin'ny vato sy basy tety amin'ny fokotany Ambotompo Vilihazo mitoerana ty hoe Tsaraty sy Matamana ka patrano efatra no nasibatra tamin'izay mariany etona parakotona Evrepin dia sendra nivoaka ny fanehatra tamin'ny dalo ary dia velesiny ny lohany dia nifiry ny mpitondry ny masiny dia niditra hôpitaly any amin'ny Asera izy amin'izao oro izao. Raisina bepetra fa tsy maintsy ho asiana gendarmerie zany atya amin'ny fotoana manaraka aloha mandra-pahavitan'ny poste avancé zay vao eritreretina tsy maintsy atao noho ny tsy fandriam-pahalemana. Araka izany tsy mandry fahalemana ny ao amin'ny commune Vilihazo distriktin'ny Avaradrano amin'izao fotoana izao. Alina vola manetsiny maro no lasan'ny olon-dratsy. Ankoatry ny vola, lasa ihany koa ny fitaovana tao an-tokantrano toy ny fahitalavitra sy ny maro hafa. Efa tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana ary nanao ny fanarahan-diso ny fikarohana. Nisy ihany koa ny fampiasana alika mpitsongadia. Raha ny fampitamba vaovao iray tsy mbola tratra ireo olon-dratsy atreto ary metoy ny fanadihadiana. Manoloana ny tranga toy izao, manao antso amin'ny tompon'andraikitra isan'ambaratonga ny ben'ny tanàna any an-toerana. Fahombiazana kosa indray ny andro voalohany English Language World Festival izay karakarain'ny Unity Madagascar eny amin'ny gymnase couvert Akorondrano. Taratra amin'ny fahamaroan'ireo mpitsidika nanatrika ity hetsika ity ny farisian'ny tanora hianatra ny teny anglisy. English Language World Festival hetsika iray natao ho an'ireo mpianatra na mpiasa te hifesy andalina misimisy kokoa ny teny sy ny fiteny anglisy fa ihany koa ireo izay manam-paniriana hianatra amin'ireo université anglophone maro manerana izao tontolo izao. Androany no nanomboka ny festival ary aritra 2 andro eny amin'ny gymnase couvert Akorondrano. Voalohany indrindra aloha mazava-dehibe fahaizana teny anglisy dia izy dia teny be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao. Neza izany tany alehanao ka mahay miteny anglais ianao dia afaka mifampiresaka amin'ny olona rehetra n'aiza n'aiza. Mandarak'izay ohatra raha anao recherche sur internet isika dia ny anglais miteny anglais ny tena betsaka indrindra ny document na ny tutoriel misy any amin'ny internet. Le teny anglisy zany ankoatra ny hoe mila hainao amin'ilay resaka international dia misy koa zany ohatra hoe raha hitady asa zao ianao dia ny olona mahay teny anglisy ohatra ny hoe avantage kokoa satria zany ny misokatra amina marché betsaka kokoa zany teny anglisy raha ohatra amin'ny resaka asa par rapport amin'ny teny frantsay dia raha fahitako ny atao amintsika zao dia efa mebetsaka ny gasy ny tanora malagasy mirona amin'ny teny anglisy. Maro lafo ny zavatra hita mandritra ny 2 andro isi ny festival ny mpikarakara. Tantarantsika androany dia ny English World Festival ato amin'ny gymnase Akorondrano karakarain'ny Unity Madagascar dia misy activité maromaro ao anatin'ilay hetsika atolotraianareo toa ny speech contest, spelling bee, music talent contest sy dance contest. Misy sekoly club d'anglais sy université maromaro ho avy eto amin'ilay hetsika ary koa misy orinasa maromaro mamety olo-tsasa ho anareo tanora. Mapitso manomboka amin'ny 6 maraina ny finale ny speech contest spelling bee ary atoandro ny finale ny dance contest sy music talent contest. Misokatra ho an'ny rehetra ity hetsika English Language World Festival ity izay tanterahana eny Akorondrano. Isento vetivety anaraka dokam-barotra isika fa rehefa dia mbola verina eto ihany ao anatin'ny vaovao ny Cool TV tapany faharoa rehefa ary.
L'étudiant za rehefa mianatra. L'étudiant za rehefa mamorokira. L'étudiant za rehefa manao sary. L'étudiant za rehefa miantsena. L'étudiant za rehefa mamorona. L'étudiant za rehefa milalao. L'étudiant za rehefa milalao. Stylo l'étudiant tsara bika, maharitra, mahatsara soratra, sady tsy mitakosina ny soratra, sady tsy mandoto tanana. Ny l'étudiant dia manana fitaovana maro samihafa ankoatra ny stylo, fitaovana fampiasana ampianarana, ny fitaovana fampiasana birao, maro azo safidianana. L'étudiant, satry foana ny oratra. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. La vache qui rit. Sady matsiro. No mampazoto manery. Misy calcium, sy vitamine, ary fer ihany koa. Mahazo fafinaretana ery ny ankizy. E fanany lehibe ihany koa. La vache qui rit. Ho finaritra ny tontolo andronao. Alors, quoi de neuf, mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à baie. Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, la box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. Gucci Manultiano. Gofret anankiray. Avieux Miss Crème. Dia gofret iray indray. Mbola pina crème. Dia gofret iray farany karepika ery. Tsy misy mihoatra ny frigo any Gucci. Naiza naiza. Ampitona rehetra. Mbola betsaka crème sy gofret kokoa ifonosana lehibe frigo ilay gofret tiako indrindra. Amin'ny vidiny 20 ariary sy 20 ariary. Gucci, tous les plaisirs de la vie. Tonga sondra eto anatin'ny plateau ny Cool TV ao anatin'izao fotoan'ny fampahalalama-baovao tapany faharoa izao. Anoizatsika izany afindra eny Isotry rapitso ireo fianakaviana maro avy eny ambanina Pamarinina no raisina teny amin'ny village Voary. Ireo mponina izay nanamafy fa tsy verina eny ambanina Pamarinina intsony noho ny loza mitatao eny an-toerana gaeto Andretsilava. Zay moa zany tsy fantatray hoe inona no mety sy tsy mety amin'ilay izy fa ny zavatra fantatray zany aloha dia nanome safidy zany ny fanjakana hoe na nareo miverina na nareo manofa trano na nareo eny Isotry. Dia ny safidinay zany fianakaviana amin'ny 5 zany zay. Dia ny safidinay zany dia eny Isotry zay. Araka izany afindra eny Isotry rapitso ireo fianakaviana maro avy eny amin'ny fokotany 3 manodidina an'Ampamarinana rehefa napetraka vonjimaika teto amin'ny village Voary. 7 volana izy ireo miteto ka izao afindra izao. Maro ny fitarainan'izy ireo ny feo mandeha ka angatahana fanazavana avy amin'ny tompona andraikitra. Fa mbara ohatra misy en'ny mpitondra fanjakana na en'olona mba mahay manatanteraka so zavatra fitarainana izao dia mba aloha angamba mijery ana eny am-potiny eny raha mety. Satria lasa tsy fantatra ny tena marina izy marina ny tena marina dia lasa na ny olona raha lasa sosotra amin'ny farana satria betsaka loatra ilay sisondresaka mandeha hoe teo eny tsy teo eny teo ary tsy teo ary fa zay zany tsy mandidy alohan'ny fanjakana mihitsy fa reo olona reo efa vonona hoe zay apetrany hoe eto ny ametrahana anareo dia mandeha reo olona reo. Nanamafy izy ireo fa tsy hiverina intsony eny ambanina Pamarinana noho ny loza mitatao sy ny famoizana ain'olona vokatry ny fianjaran'ny vato teny an-toerana. Fa raha ny eritreritra anay reto zany tsy te hiverina intsony mihitsy zay satria betsaka ilay faty teny. 2 taona misesy zao dia nisy foana. Talohan'izay efa nisy fa tsy dia grave ohatry ity.
dia mba misy zany tsy mampanino hoe misy négociation avy amin'reto fianakaviana 5 reto manoloana ny fanjakana tsy mampanino mila mifandray zany hoe mety aminareo ve ny ohatr'izao na mety aminareo ve izao zay le izy fa zay tsy mangataka zavatra hoe goavana be zany fa zay mba fantatra hoe fantatry ny fanjakana zany omenanay fa tsy manery zay fa fitarainana zany no entinay anatrehanareo fanjakana. Eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena indray kosa lany filohan'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra i Rebekoutou Raoul Arzaka nandritra ny fifidianana izay filohan'ny Fédération androany tany Ifaty Toliara. Izy araka izany no hitantana ity Fédération ity ao anatin'ny 4 taona manaraka. Henri Florian. Tao anatin'ny indro mihodina no nanantanterana ny fifidianana izay filohan'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra androany tany Ifaty Toliara. Nandritra ny fihodinana voalohany nahazo vato 7 Raoul Rebekoutou, raha 7 kosa ho an'ny Herbe, ary vato 4 no azo ny Nipatraiky. Tsy maintsy niroso tao anatin'ny fihodinana faharoa araka izany ny fifidianana filohan'ny Fédération satria tsy nisy nahazo ny salanisa sasamanilana ireo kandida. Nandritra izany nahazo vato 12 i Rebekoutou Arzaka Raoul, raha vato 7 kosa ho an'ny Hery Rasomaromaka. Ligiparitra 12 tamin'ireo 12 no mpifidy no nandatsabato ho an'ny Arzaka Rebekoutou Raoul ka nahalany azo ho filohan'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra. Ligy 7 araka izany no nifidy an'ny Hery Rasomaromaka. Raha tokony ho izy vokatra vonjomaika io nivoaka io satria manana 3 andro ny mpifaninana amin'ny ampiakarana raha toka nisy tsy nahafapo azy nandritra ny fifidianana. Nilaza nefa i Hery Rasomaromaka fa tsy hanao ny fampiakarana izany. Aza lazaina hoe efa ofisialy araka izany ny fahalaniny Arzaka Rebekoutou Raoul ho filohan'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra. Naneo ny fahavononany ampivoatra ny tontolon'ny baolina kitra malagasy ity filoha vaovao ity. Eo amin'izay pejy ny fanatanjahantena izay hatrany tsara ny vokatra hatreto ho an'ny ekipa pirenena malagasy taranja basketball mandray anjara amin'ny lalao afrikanina tanterana any Maroc tafiakatra amin'ny dingana manasadalana i Madagasikara eo amin'ny basketball ifanandrina amin'ny Mali. Fanadadiana hoentin'ny Marson. Mazava ny lala Madagasikara ho an'ny basket 3x3 izay totosana aty Maroc amin'izao fotoana izao. Teo amin'ny tifitra azahoana isa 3 dia norombahany Eli tamin'ny isa 40 teo anatin'izay lalao akatoko ny famaranana izay. Amin'ny alahady ho avy izao no iatrehany ny izay lalao famaranana satria dia firenena enina mo no nandray anjara tamin'izy ity ka ny 2 tamin'izy ireo no tafiakatra ka anisan'izany Eli aveto Madagasikara. Enjana iny fifananana iny raha ny fanazavan'izy ireo ary zava-dehibe ny fametrahana ny paikady sy ny teknika ho an'olo tokana izay niarahan'izy ireo nanaiky izany. Nivoaka ho voalohany tao anatin'ny vondrona nisy atsika i Madagasikara. Nizeria kosa nanaraka azy faharoa tamin'ny isa 5 raha totsika nahazo isa 4. I Mali sy Maroc no niatrika ny lalao teo amin'ny apahefadalana izay lavon'ny Mali tamin'ny isa 7 20 no 17 i Maroc papetrana. Teo amin'ny lalao faharoa kosa indray dia Madagasikara sy Angola nisaraka tamin'ny isa 17 no 17 ary tsy maintsy nirosona ny fahalalava-potoana ary nivoaka sepitra ihany isika tao anatin'ny izay 17 no 12 araka izany dia hiatrika ny Mali isika amin'ny alahady ho avy izao eo amin'ny lalao akatoko ny famaranana. Dia olona zany tsy ny Algérie kila zay no tena marina fa iny zany zavatra izanana arinina manaraka satria zany fiainana zany fianarana foana miezaka manasara ny mafatra. Ilo vonona zay tsy maintsy vonona trany satria zay no nalia aty tsy andeha tsangatsangana koa fa dia ndombaka médaille akavokatra tsara tranatra. Mazava ny fifananana rehetra aty Maroc ao anatin'ny basketball azo everina zany izao fa efa misy ny medaly azo raisina. Araka izay dia tsy mijanona eo amin'ny medaly alimy isika fa miakatra ny amin'ny medaly volamena raha ny fanazavany ireto mpilalao mahery fo ny Madagasikara ao anatin'ny basket 3x3 ireto. Wow! Excellent!
Excellent. Bravo Arnold. Belle passe Eli. Bravo les gars. C'était un beau dunk pour Madagascar. On va voir le score du juge. Hein. Un par un, s'il vous plaît. Il y a des cadeaux à gagner comme hier. Dia izay ihany koa no mamarina ny vaovao ny Cool TV tamin'ity alina ity saorana isakasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Manome fotoana anao amin'ny manaraka indray. Miraha ala mahafinaritra veloma tompoko. Le journal vous a été présenté par le Pack Gold, incluant l'Internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, la box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. La vache qui rit. Marainao teo ny vaovao miaraka amin'ny La vache qui rit. Mahafinaritra ny tontolo andronao. La 4G by Telma vous a présenté Ni vaovao.